Ay masino, manatona anao izahay amin'izao fotoana izao. Mankasitraka anao izahay satria velarinao eto anatrehana indray ny fandaharana mana isan'andro. Andraisanay ny hanim-panasa aza ho anay amin'ity andro androany ity. Tsy ny mofy ihany ny veloman'ny olona Tompo, fa ny teny rehetra izay aloky ny vavanao Andriamanitra. Mangetahetan'izany teninao izany izahay, mba hisakafo ny sakafom-panahy ho anay izany, hamelombelona ny fanahinay, ho aina ho anay, hanavao ny fiainanay, hanazava ny lalanay, hanitsy ny dianay ary hampianatra sy hananatra anay. Dia mangataka ny fitarianao izay fanahy masina ao anatin'izao fandiniana izao ary, mba ho takatray, mba ho azonay tsara, izay rehetra afatra tianao ampitaina sy izay tianao ampianarina anay. Ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izany vavaka izany. Misaotra raha eo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra voalahatra indray androany dia ny epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Romana. Romana 9 manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 9. Romana 9 manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 9. Andeha ho vaky itsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary amin'izany dia tsy misy fanameloana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Fa ao amin'ny Kristy Jesosy ny lalàn'ny fanahinaina no nahafaka tamin'ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana. Fa izay tsy hain'ny lalàna satria ny nofo ny nahalemy azy dia vita n'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany, naka ny endriky ny nofo ota sy ny amin'ny ota ka nanameloka ny ota tao amin'ny nofo, mba hahatanteraka ny fahamarinana ilain'ny lalàna amintsika izay tsy mandeha araka ny nofo fa araka ny fanahy. Fa izay araka ny nofo dia mihevitra izay zavatry ny nofo, fa izay araka ny fanahy kosa mihevitra izay zavatry ny fanahy. Fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana, fa ny fihevitry ny fanahy kosa fiainana sy fiadanana, satria fandrafinan'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo, fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy sady tsy hainy akory izany, ary izay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Raha omentsika lohahevitra izao andiny soratra masina vitsy izao, dia azontsika omena lohahevitra manao hoe ny fanafahana amin'ny ota avy amin'ny fanahy masina. Eo aloha eo ao amin'ny Romana 7 mamaraparana ny 7 Paoly no miteny an'ilay teny malaza manambara ireo andiny soratra masina izay fantatsika tsara rehefa nanambara Paoly ny amin'ny hoe ny adiny nofo izay tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Eo Paoly nilaza manao hoe fantatro fa tsy misy zavatra tsara mitoetra ato amin'ny nofoko, fa tsy ny tsara izay sitrako no ataoko, fa ny ratsy izay tsy sitrako no ataoko. Eo zany Paoly le tena mahatsiaro ady ao anatiny ao, fifandroritana zavatra anankiroa ao anatiny ao. Ny nofony malemy, ny sainy sy ny fanahiny mety ihany mahafantatra hoe izao ny tsara, izao ny sitrapon'Andriamanitra. Dia hiezaka izy hanatanteraka an'izany sitrapon'Andriamanitra zany dia eo nefa izy dia tena mahatsiaro malemy, tsy manan-kery hanatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra zany. Dia izay nahatonga azy miteny hoe tsy ny sitrako no ataoko, fa izay tsy sitrako no ataoko. Tsy ny tsara izay sitrako, fa ny ratsy izay tsy sitrako. Dia eo izy miteny hoe hitako izao lalàna izao, raha te hanao ny marina dia atao amiko ihany ny ratsy. Dia eo amin'ny faraparana izy manao endrisy olo-mahantra, iza no hanafaka amin'ny tenan'ity fahafatesana ity. Izay zany ny faran'ilay andininy vitsivitsy alohan'izao andiny soratra masina izay vakitsika izao.
Paoly mahatsiaro ady ao anatiny, mahatsiaro ny adiny nofo sy ny adiny fanahy. Ny fanahiny izay tena mahatsiaro ary mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra, saingy ny nofo ny malemy, tsy afaka hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia eto izy manao hoe olo mahantra ahy, iza no afaka amin'ny tenan'izao fahafatesana izao. Dia miditra amin'ity toko 9 ity sika ary dia hitantsika eo ilay fanalahidy. Hahatonga antsika afaka hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Raha nomentsika loha hevitra ho ahy ity andiny soratra masina ity dia nataontsika hoe ny fanafahana amin'ny ota avy amin'ny fanahy masina. Ny fahamarinana voalohany ho raisintsika sady ho jerentsika dia ny hoe ny zavatra misy aloha izany dia fanameloana no ataon'ny lalàna. Ilay lalàna dia nomeny Paoly anarana mihitsy eto hoe lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana. Satria maneho aminao ny fahotana ny lalàna, tsy manan-kery nefa ny ianao hanatanterahana azy dia izany mitarika eo amin'ny fahafatesana. Fahafatesana noho ny fahalemen'ny nofo. Noho izany tsy manafaka amin'ny fahotana ny lalàna, fa vao mainka aza mitondra ho amin'ny fahafatesana satria tsy vitanao ny manatanteraka ny lalàna. Fahamarinana voalohany izany izay. Dia eo no manome an'ilay vahaolan'Andriamanitra, ilay lalan'ny famonjena izay nataon'Andriamanitra. Jesosy Kristy nomen'Andriamanitra mba ho faty tao amin'ny nofo. Eo moa izy ny filazany azy amin'ity ten'Andriamanitra vakintsika ity dia hoe izay tsy hain'ny lalàna satria ny nofo nahalemy azy dia vitan'Andriamanitra. Tamin'izy naniraka ny zanany, naka ny endriky ny nofo ota. Io mantsy ilay nofo io ilay mitarika an'ilay fahotana. Sy ny amin'ny ota nanameloka ny ota tao amin'ny nofo. Ny zanak'Andriamanitra no nirahiny, no melohina teo amin'ny hazo fijaliana, nitondra ilay fahotan'ny nofo. Fahamarinan'Andriamanitra izany satria tsy maintsy meloka ny fahotana. Fahafatesana ny tambiny ota hoy ny tenin'Andriamanitra. Tsy misy famelan-keloka raha tsy misy raha latsaka. Dia nitanteran'Andriamanitra tao amin'ny zanany izany fanamelohana ny ota izany. Tsy hainy lalàna atao izany satria ny nofo mahalemy azy. Fa tao amin'ny Jesosy Kristy kosa rehefa nomen'Andriamanitra ny zanany hanavotana izao tontolo izao, dia tao amin'ny Jesosy Kristy nomelohina ny fahotana, nomboana teo amin'ny hazo fijaliana mba hitondra fanavotana ho an'ny olona rehetra. Izay izany ilay fahamarinana voalohany. Jesosy Kristy no nitondra ho antsika, ary raisina amin'ny finoana izany. Jesosy Kristy no nitondra ho antsika ilay fanafahana amin'ny ota. Fahamarinana faharoa mifampitohy indrindra amin'izay asa nataon'i Jesosy Kristy izay dia izao hoe ilay lalàn'ny fahafatesana, ilay lalàn'ny fahotana teo dia nosoloin'Andriamanitra lalàn'ny fanahinayna manafaka amin'ny fahotana. Avy aiza io? Ny fanahy masina. Ny fanahy masina manome io lalana io dia lalàn'ny finoana io. Ilay fanavotana nataon'i Jesosy Kristy tao amin'ny hazo fijaliana dia raisiko amin'ny finoana mba afaka amin'ny fahotana. Ilay fahafatesan'i Jesosy nahafaty ny ota. Ary rehefa raisiko fanavotana nataon'i Jesosy io dia afaka ny amin'ny ota. Efa maty noho ny ota Jesosy Kristy, ny solo-toerana. Noho izany ho an'izay rehetra mandray an'i Jesosy Kristy eo amin'ny fiainany dia manafaka azy amin'ny fahotana koa izany. Efa maty koa izy raha ny amin'ny ota. Fa mitsangana ao amin'ilay fanahinaina dia ny lalàn'ny fanahinaina dia fiainana. Inona moa ny lalàn'ny fanahinaina? Ny filazantsara ny Jesosy Kristy. Ilay fanaikena vaovao nataon'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy hanananao fiainana. Ahatonga anao afaka amin'ny fahotana, tsy amin'ny ezaka. Tahaka n'ilay nataon'i Paoly ao amin'ny andiny soratra masina ny vakintsika teo aloha teo. Miezaka ihany, miezaka. Dia tena hoe ny fandresendahatra farany dia izao malemy ny nofo. Tsy afaka manao ny sitrapon'Andriamanitra ny nofo satria tsy manan-kery. Fa rehefa mandray an'i Jesosy Kristy kosa ianao dia io fanahin'Andriamanitra, io fanahinaina io no miasa ao anatinao. Mahatonga anao maninona? Afaka manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ary izany vaovao mahafaly izany dia vokatry ny filazantsara. Izany vaovao mahafaly izany dia vokatry ny asa nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, mahatonga nalasa afaka ny amin'ny fahotana. Fampitohy amin'izay ny fahamarinana fahatelo farany dia izao. Raha te
anao ny sitrapon'Andriamanitra ianao dia tsy maintsy mandeha araka ny fanahin'Andriamanitra. Izay araka ny nofo dia mihevitra ny zavatry ny nofo. Izay araka ny fanahy kosa mihevitra ny zavatry ny fanahy. Ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana, fa ny fihevitry ny fanahy kosa fiainana sy fiadanana. Izay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Io fanahin'Andriamanitra ao anatintsika io no ahaizantsika manao ny sitrapon'Andriamanitra. Raha te hanao ny sitrapon'Andriamanitra izany tsika dia misy lalana tsy maintsy andehanana ireto. Misy dingana tsy maintsy andehanana ireto. Raha te hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Lazaina avy hatrany izany atao mpanombohana hoe raha te hanao ny sitrapon'Andriamanitra ianao amin'ny herin'ny tenanao, na amin'ny nofonao, amin'ny fiezahana ataonao, dia fantaro fa tsy ho hainao atao izany. Ho kivy ianao amin'ny farany, ho vizaka ianao, ho reran-tsaina mihitsy ianao manao hoe tena tsy haiko mihitsy ny manao an'ilay sitrapon'Andriamanitra. Satria ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ho tonga eo amin'io fehiny ataon'ny Paoly ihany koa ianao, indrisy olo-manitra, mila fanafana, fa tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Izay izany dia ambara mazava eto am-panombohana hoe raha hiezaka ianao hanao ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny herin'ny tenanao sy ny nofonao dia tsy ho vitanao izany. Fa reto misy dingana ahafahanao manao ny sitrapon'Andriamanitra. Voalohany aloha dia ny fandraisanao ny asa-panavotana nataon'i Jesosy Kristy. Ny fanekenao fa malemy ny nofinao. Ny fanekenao fa tena ny ota ty tenanao ity, araka io nataon'i Paoly hoe tena iza no hamonjy amity, tena ny fahafatesany ity. Ny fanekenao, fiekenao mihitsy ao anatren'Andriamanitra fa tena ny ota ny nofinao ary tsy afaka manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ary rehefa ekenao izany dia miantso vonjy ianao fa tsy mahavonjy tena. Dia nampahafantarina androany hoe Jesosy Kristy angeny efa maty teo amin'ny hazo fijaliana, ahatonga anao ho afaka amin'ny fahotana manandevo anao io. Ny fandraisanao ny asa-panavotana nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana izany no dingana voalohany. Ary rehefa mandray an'i Jesosy Kristy hiditra ao amin'ny fiainanao ianao dia manana ny fiainana mandrakizay koa no miaraka amin'izay. Lalan'ny fiainana, ny lalan'ny fanahinaina, mitondra fiainana ho anao, mitondra famonjena ho anao izay tsy afaka mamonjy tena. Dia izao indrindra koa ilay dingana faharoa dia amin'iny fotoana andraisanao an'i Jesosy Kristy hiditra ao amin'ny fiainanao iny ange dia omen'Andriamanitra anao ny fanahy masina. Hoy ny ten'Andriamanitra iray ambanimbany amin'ity toko 9 ity ihany hoe izay tarihin'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Tonga zanak'Andriamanitra ianao amin'ny alalan'ny fandraisanao ny asa-panavotana nataon'i Jesosy Kristy amin'ny finoana. Amin'ny alalan'ny fandraisanao an'i Jesosy Kristy hiditra ao amin'ny fiainanao, tonga zanak'Andriamanitra ianao. Dia izao, ny fanahin'Andriamanitra miditra ao anatinao, mitarika anao, mameno anao. Ilay dingana faharoa izany dia ilay tena mandray ny fanahin'Andriamanitra hameno anao, hitarika anao, manaiky ho tapahy ny fanahy masina. Misy any kristiana nandray an'i Jesosy Kristy fa tsy manaiky ho fenoiny ny fanahy masina, tsy manaiky ho tapahy ny fanahy masina. Reny ilay teneny eo, mbola araka ny nofo, mbola ny nofony ihany mibaiko azy na dia efa nandray an'i Jesosy Kristy izy, milaza ho kristiana. Mbola izay tiany atao ihany no ataony. Eny mbola izay mahafinaritra azy no mitarika azy, ny filan'ny nofony, ny filan'ny masony, ny rehaka momba izao fiainana izao. Fa ny tena zanak'Andriamanitra dia mangetaeta ny ho feno ny fanahin'Andriamanitra mandrakariva. Ary izany mihitsy moa no tenenin'i Paoly ho an'ny Galatiana, aoka ho fenoina ny fanahy ianareo. Le fahafenoan'ny fanahy masina iny mitarika antsika hahanao ny sitrapon'Andriamanitra. Ary mila isan'andro isan'andro ahako no mangataka ny fahafenoan'ny fanahin'Andriamanitra atao anatiko. Dia mangataka ihany koa ny fanapahan'ny fanahy masina atao anatiko. Tsy izaho intsony no velona, fa Kristy no velona atao anatiko. Ny atao hoe tapahan'ny fanahy masina ny fiainako dia izao hoe ny fanahy masina no mitarika ho amin'izay sitrapon'Andriamanitra rehetra eo amin'ny fiainako. Tsy izaho intsony no velona, fa Kristy ny velona atao anatiko. Ny fanahy masina no manapaka ny foko, ilay foko ratsy, ilay foko mora maloto, ilay foko taitaitra, ilay foko manaonao foana. Ny fanahy masina no manapaka ny foko, mitarika sy ny fihetseham-poko izany. Ny fanahy masina no manapaka ny saiko. Izay ilay hoe miova amin'ny fanavaozana ny saina. Meteza ho tapahan'ny fanahy masina ny sainao, hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra, ny saiko izay
manana fisainana lalina maro samihafa, izay matetika miady ao anatiko ao, izay matetika eritreretiko tena manam-pahalalana ka mahatonga na mitarika amin'ny zavatra maro samihafa izay heveriko fa tsara, izay heveriko fa mety. Fa ny tenin'Andriamanitra no laza an'iny hoe miova amin'ny fanavaozana ny saina izao hoe aoka ny sainao. Heto tarihiny fanan'Andriamanitra dia ampahafantatra anao izy ny sitrapony rehetra, fa ny sitrapon'Andriamanitra no tsara sady akasitrahana no marina. Le saiko miady eo nge hitady an'izay hoe inona ny tena tsara e, inona ny tena marina e, dia le saiko miady avelao ny sainao ho tapahiny fanahy masina, hanoro anao izy ny sitrapon'Andriamanitra, fa ny sitrapon'Andriamanitra ny tsara. Zay tsara tadiavinao zay, zay marina tadiavinao zay, zay ankasitrahan'Andriamanitra tadiavinao zay, tsy avy amin'ny sainao fotsiny amin'ny maha-olombelona anao no hafantaranao azy, fa ny fanahin'Andriamanitra ao anatinao hampahafantatra, avelao izy hanapaka ny sainao. Ny fanahy masina manapaka ny fanahinao, mitarika ny fanahinao, manapaka ny fanahinao. Dia izany no hoe ny fanahy masina mameno anao, manapaka ny fo, ny saina, ny fanahinao, mitarika anao ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra rehetra. Izay ny fanalahidy ahafahanao manao ny sitrapon'Andriamanitra. Fa na kristiana azy ianao kanefa tsy mamela ny fanahy masina hanapaka feno ny fiainanao, dia tsy ho hainao ny manao ny sitrapon'Andriamanitra. Raha te handresy ny fahotana, raha te hanao ny sitrapon'Andriamanitra isika, dia izao mila mandeha araka ny fanan'Andriamanitra, mandeha amin'ny fahafenoan'ny fanan'Andriamanitra. Izay mandeha araka ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Azo mahaliana an'le fanontanian'i Paoly ny razaintsika tery aloha teo hoe iza no hanafaka amin'ny tenany ity fahafatesana ity. Ilay 9:20 amin'ilay 9 vakitsika androany. Raha ny fanahiny izay nanangana an' Jesosy tamin'ny maty, ny fanan'Andriamanitra zany, no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana an' Jesosy Kristy tamin'ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Tsy dia hoe ho vahavahantsika izany tenin'Andriamanitra izany fa lalina, fa mamaly an'io fanontanian'i Paoly hoe ny tenako tenan'ny fahafatesana. Dia hozy izy le tenin'Andriamanitra vakitsika teo hoe raha ny fanahy ilay nanangana an' Jesosy tamin'ny maty, ny fanan'Andriamanitra zany, Andriamanitra nanangana an' Jesosy Kristy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana an' Kristy Jesosy tamin'ny maty no hamelona le tenanareo mety maty. Io tenenin'i Paoly io, ty tenany fahafatesany ity, ho velomin'Andriamanitra ao amin'ny fanahiny. Raha ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo, dia hain'Andriamanitra no manangana io tenany fahafatesany io, hanana fiainana izay hayanao ny sitrapon'Andriamanitra. Izay ihany no an'ny fanalahidy. Aza mitady hafanao izay, ka na hoe hiezaka ianao ka hanao zavatra maro samihafa izay hanjary hitondra fahakiviana na fanamelohan-tena eo amin'ny fiainanao, raiso ny fanahy masin'Andriamanitra. Fa raha io fanahy masin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo, dia mamelona anao Andriamanitra, hahatonga anao mandresy ny fahotana ary mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Eto am-pamaranana dia ilay 9 tamin'izao 9 soratra masina ny vakitsika vitsivitsy izao no ataontsika famehezana azy. Ny 9 manao hoe ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Eo am-pamaranana ny 7 mantsy Paoly rehefa niteny izy manao hoe iza no hanafaka amin'ny tenany ity fahafatesany ity, dia hozy izy misaotra an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ao amin'ny Jesosy Kristy ilay fiainana. Dia izay no mahatonga azy miteny hoe ary amin'izany, toy an'ilay eo aloha io, ary amin'izany na noho izany, rehefa ao amin'ny Jesosy Kristy ny olona dia tsy misy fanamelohana intsony. Satria ilay tenany fahafatesana ilay nofo rehefa niraisiny tamin'ny finoana ny fanavotana nataon'i Jesosy Kristy, dia nombona niaraka tamin'i Jesosy Kristy ilay nofony, ilay mpanota. Ka rehefa ao amin'ny Jesosy Kristy ny olona dia mandray ny fahamarinan'Andriamanitra, mandray ny fanamarinan'Andriamanitra. Ny lalàna mantsy no manameloka atsika, mahatonga ny fahafatesana noho ny fahotana. Fa ilay nataon'i Jesosy Kristy, ilay fanekena vaovao nomen'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy, nahatonga Jesosy Kristy maty eo amin'ny hazo fijaliana, dia lalàn'ny fahasoavana iny.
raisinao amin'ny finoana. Ka rehefa nentin' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ny fahotanao, le tena ny fahafatesana, dia manana ny fanamarinan'Andriamanitra ianao noho ny fanavotana nataon'i Jesosy Kristy. Tsy meloka intsony eo anatrihan'Andriamanitra fa vao mafaly izany ry havana. Fa izao mila raisintsika amin'ny finoana izany. Ary eto am-pamaranana dia mitondra fanantenana ny tenin'Andriamanitra, mitondra fandresena ny tenin'Andriamanitra ho anao, ho antsika rehetra izay mihaino izao fandaharana izao hoe aza mitoky amin'ny nofo ianao. Raha reraka ianao mahatsiaro malahelo ianao noho ny nofonao malemy tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra, dia raiso izao vaovao mafaly izao. Mitondra fandresena ho anao ny Tompo ao amin'i Jesosy Kristy. Mitondra fandresena ho anao Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny izay omeny anao raha tanteranao ilay dingana nolazaiko teo. Ny olona aloha raha tsy mbola manana an'i Jesosy Kristy velona ao anatiny tsy afaka hanao ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy. Fomba fotsiny ary tsy mitondra fiainana ho azy izany. Ary raha ilay dingana nresantsika. Raiso Jesosy, raiso mihitsy ny amin'ny finoana ny fanavotana nataony hoe nataonao teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy dia raisoko ho ako. Noho izany dia manana fiainana mandrakizay. Raiso ny fanahy masina meno sy hanapaka. Zava-dehibe ilay hoe mamela ny fanahy masina hanapaka ny fiainako. Fa rehefa mandeha araka ny fanahintsika dia mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Ho amintsika rehetra izay ny ainy kosa ny fitahiny, ny fahasoavany ary ny fandresena ao amin'i Jesosy Kristy. Hivavaka isika. Tompo, sarobidy sy tena lehibe aminay ny asam-panavotana nataonao. Jesosy Kristy eo, tsy nitsinona izahay. Raha tsy no ny asanao, nanoloranao ny hainao teo amin'ny hazo fijaliana. Tena ny fahasoavanao no ivelomanay isan'andro. Mahatoy izao anay. Ary mbola nitsahivonao anay androany izany. Mba hahatonga famelombelomany fitiavana anao atao anatinay fa tsy tahaka izao ny fiainanay raha tsy anao. Izay tena hirianay koa nefa Tompo. Izany fampatsahivana nataonao izany dia hahatonga anay angetaeta. Satria efa nandray anao izay. Hameno ny fiainanay, hitarika anay, mitondra fiainana mandrakizay eo aminay. Dia mba hoetaeta anay mihitsy koa ny hotariany fanahinao amin'izay ataonay rehetra. Hahatonga anay ho kristianina, feno ny asa ny fanahinao, manana ny vokatry ny fanahinao eo amin'ny fiainanay. Tsaroanay ny teninao Jesosy hoe raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Tena ekena izany Jesosy. Na misy aza faniriana tsara ty anatinay dia fantatray hoe tsy hainay ny manataon-teraka izany raha tafasaraka aminao izay. Koa dia indreto izahay mangataka ny fanahinao ameno anay. Ny tsirairay avy nandre izao fandaharana izao mba tena ho tapahy ny fanahinao ny fiainanay tsirairay avy. Ary izany fanahinao izany no hitarika anay ho amin'ny sitraponao rehetra. Tsy ny asan'ny nofo fa ny fanahinao, fanahinaina. Mba ho voninahitry ny anaranao ny fiainanay. Dia misaotra mpamonjy eo amin'ny anaranao nanaovanay izany vavaka izany. Amen.